izay ny amin'ny vaovao politika fa ivadika pejim-baovao ahafantateraka kosa isika totosa androany famindram-pahefana teo amin'ny ministra ny fizahantany teo aloha Roland Ratsiraka sy ny ministra vaovao Razafiandrofa Brunel ny akon'izay famindram-pahefana sy ny teny izay noentiny ministra vaovao izay indrindra no entina amintsika ao anatin'ity sary ity. Namaritra ny lahara-pahamehany entina ampandrosoana ny fizahantany ny ministra vaovao Razafiandrofa Jean Brunel nandritry ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny ministra teo aloha Ratsiraka Roland. Nambaran'ny ministra vaovao fa ifantoka amin'ny fandriampahalemana ny asa tanterahany. Dia io sécurité io dia miseho amina endrika anankiefatra. Voalohany dia ny sécurité du secteur. Ny sécurité amin'ny secteur tafiditra ao anatin'izany tsika mpiasa, tafiditra ao anatin'izany ny mpiara-mombonantoka, tafiditra ao anatin'izany ny mpisehatra rehetra ao anatin'ilay sehapiariana fizahantany. Ny sécurité faharoa dia ny sécurité amin'ny engagement na sécurité des engagements. Satria maninona ny olana teto amin'ny firenena hatramin'izay rehefa misy engagement raisiny teo aloha dia tsy manohy ny aty aoriana. Na ohatra hoe misy engagement raisiny dia tsy ajaina sy tsy tanterahany iny rehefa avy eo. Ka ny engagement rehetra mazava ho azy satria fanovana no apetraka. Zay engagement sain rehetrarehetra dia hotohizantsika sy karakaraintsika ary arovantsika hatramin'ny farany. Ny fahatelo dia sécurité ny investissement. Ny sécurité fahaefatra dia ataoko hoe sécurité de synergie. Ny tiako ho resahana amin'le synergie dia izao miambo ary mandainga ity ministère ity raha iteny fa hoe afaka hiandraikitra irery an'izany sécurité rehetrarehetra zany. Fa tsy maintsy misy le synergie, tsy maintsy miara-miasa amin'ny département samihafa, indrindraindrindra fa ny miandraikitra ny fandriampahalemana, eo ny défense nationale, eo ny sécurité publique, eo ihany koa ny SEC. Ary tsy mijanona treo fa mitsambikina makany amin'ny ministère-ny atany dia tsy maintsy misangage miara-miasa daholo na ny système déconcentré na système décentralisé. Nanome tsodrano ary nilaza fa vonona trano ny ifanometanana raha ilaina ho fampandrosoana ny sehatry ny fizahantany ny ministry ny fizahantany teo aloha Ratsiraka Roland. Miara-dia amin'ny ministra indray nareo zao ministra vaovao no miasa zay fampandrosoana ny fizahantany eto Madagasikara. Azonao androsoana foana zay na andro na alina raha misy sosokevitra ilainao avy aty aminay fa dia misy foana fiara-miasa ho an'ny firenentsika no anaovantsika izao zavatra rehetra zao. Totosandroany teny amin'ny ministeran'ny fizahantany eny Tsimbazaza ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny ministra teo aloha Ratsiraka Roland sy ny ministra vaovao Razafiandrofa Jean Brunel.